ahoana ty resaka paparay masina ty? Izy amin'ny nampijoro an'io hita ao anaty baiboly ve io sa zavatra niforoforon'ny firenena romanina fotsiny hanjanahany an'izao tontolo zao? Ry havana, miaraka mandalina amin'ny Romily, tsy tahitaitra avokatsika ny soratra masina satria antsika kristianina katolika io baiboly io, isika no namolavolana io mandritra ny 1600 ans zay voateraka ny réforme protestante nampiampianapoana. Inona aloha no antsoina hoe paparay masina? Tsara ny mahafantatra fa ny paparay masina dia définition simple fotsiny, ilay dimbiny masinday Pierre apôstôly. Raha vakina ny soratra masina dia tsapa fa maro ny mpianatra amin'ny safidian'i Jesosy Kristy, amam-polony maro, aman-jatony maro. Fa amin'ireo mpianatra ny safidiany ireo nisafidy 12 izy ka nantsoiny hoe apôstôly. Amin'ireo apôstôly 12 ireo nisafidy anankitelo izy zay tena akaiky azy, dia i masinday Pierre, i masinday Joany, i masinday Jakoba. Amin'ireo telo nisafidiny ho akaiky azy ireo nisafidy apôstôly anankiray izy ho lohany amin'ny apôstôly 12, ho lohany amin'ireo mpianatra maro nisafidiny ireo, ho lohany eo anivony eglizy zay najorony. Io apôstôly nifidiny io tsy hoe satria izy no tena manam-pahendrena, tsy hoe izy no tena manam-pahalalana, tsy hoe izy no tena manam-pahamasinana, fa izy fotsiny no nosafidiny Jesosy Kristy ho lohany egliziny ety ambony tany. Tsy iza izany fa masinday Pierre apôstôly zay antsoina eglizy hoe paparay masina voalohany. Ko satria isika mandalina ara-baiboly ho jerentsika ao anatin'ny soratra masina ny fomba nametsahan'i Jesosy Kristy any Pierre apôstôly ho lohany egliziny sy ho lohany apôstôly rehetra. Voalohany, araka ny efa niteneniko teo, 12 ny apôstôly nifidiny Jesosy Kristy, fa anankiray tamin'ireo ihany no najorony ka nolazainy hoe vatolampy hanorenan'ny egliziny ary nomeny ny lakle ny fiainana mandrakizay. Matthieu chapitre 16 verset 18 à 19. Ary izao milaza aminao fa ianao no Pierre, izany hoe vato. Ary eo ambony zany vatolampy izany no hanorenako ny egliziko, ary ny vavahadiny afobe tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra ho fehezinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra ho vahanao ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Donc hitatsika soa mantsara ny fahefana manokana nomena ny masinday Pierre teto, ary fantaro fa tsy Pierre no anarany masinday Pierre, fa Simona. Fa i Jesosy Kristy no nanova an'izany anarany Simona zany ho Sefasy, zay midika hoe vato Pierre. Inona ny antony? Simple. Satria i Simona no vato voafidy hanorenan'i Jesosy Kristy ny eglizy tokany ety ambony tany. Manaraka an'izay, na dia samy apôstôly mamin'i Jesosy izy 12 hirahina hitory ny evanjely eran'ny vazantany, dia ny finoany masinday Pierre ireriany no noentin'i Jesosy Kristy ambavaka. Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Ary hoy ny tompo, ry Simona, injo Satana mitady kororokanareo tahaka ny vary, fa izaho nangataka ho anao mba tsy ho lavo ny finoanao, ary raha efa mibebaka ianao dia hamafiso ny raha lahinao. Eto Jesosy dia maneho mazava tsara, ry Simona, amin'ny maha Simona anao dia hanota ianao satria manam-pahalemena ka handahy intelo. Fa amin'ny maha Pierre anao, vatolampy orenan'ny egliziko, na dia manota ianao, zaho mivavaka ho anao manokana ka tsy mba ho lavo velively ny finoanao, ka rehefa tafibebaka ianao hamafiso ny finoany raha lahinao. Important ry havako ty tenin'i Jesosy Kristy, tsy mba manetikitika ny saintsika fa hoe i Jesosy Kristy miteny hoe ianareo apôstôly 12 no mitady ho veleziny Satana. Fa Jesosy Kristy tsy miteny hoe hivavaka ho an'ny finoanareo 12 ny tenako. Non! Pierre, ianareo 12 no ho veleziny Satana. Fa zaho Pierre, mivavaka ho an'ny finoanao manokana mba tsy ho lavo finoanao io. Fa io finoanao io zay vatolampy orenan'ny egliziko io no entinao hanamafisanao ny finoan'ireo raha lahinao reo. Hitatsika ve le fahefana sa tsy hitatsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany? Important ho iaho io tenin'i Jesosy Kristy io satria ao anatiny io promesse goavana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny Pierre io no mampisy eo anivon'ny eglizy katolika an'ilay antsoina hoe charisme d'infaillibilité papale. Izany hoe masinday Pierre sy ny dimbiny
dia manana an'io infaillibilité io rehefa mampianatra mahakasika ny finoana sy ny moraly ny paparay masina dia tsy mety diso. Ka hitantsika ho nivon'ny Eglizy katolika rehefa misy zavatra anankiray proclameny paparay masina hoe dogma, tsisy katolika handany iny na azony iny na tsy azony. Rehefa misy ny concile dia ankatoavin'ny papa ny conclusion farany io, tsisy katolika handany iny. Fahatelo farany, ny apôstôly rehetra nge no irahina hitorony evanjely, donc hamana ny onjin'Andriamanitra amin'ilay teny mahavelona vaovao mahafaly. Fa na dia zany tsy maintsy asiana mpianjonjy ihany. Fantatsika tsara fa i Jesosy Kristy no mpianjonjy tokana. Nefa kosa Jesosy Kristy hiakatra any an-danitra any, noho izany tsy maintsy mitady solotena izy ety ambony tany. Izy ary no misafidiny ao amin'ny Jean chapitre 21 verset 15 à 17. Intelo Jesosy Kristy no nanontany any masinday Piera. Piera, moa ve ty ahy ianao? Intelo masinday Piera no teny hoe ny tompo fantatrao fa tiako ianao. Ka intelo koa Jesosy Kristy no nanafatrafatra azy sy nanankina taminy ny onjiny dia ny zanaky ny Eglizy rehetra, nanao hoe fahano ary ny zanak'onjiko, fahano ary ny renionjiko, fahano ary ny onjiko. Inona ny fiantsona ny olona anankiray izay mpamahana ny onjy? Mpianjonjy. Donc, i Jesosy Kristy ilay mpianjonjy sara, nomeny aniza ilay plasy mahampianjonjy azy. Nomeny ny solotenany, ireo lohan'ny apôstôly, tsy izany fa masinday Piera apôstôly. Fa efana manokana lehibe izany. Ka izay ry havana no mahatonga ny paparay masina dimby ny masinday Piera apôstôly antsoina hoe solotenany zanak'Andriamanitra. Amin'ny teny latina, Vicarius Filii Dei, vicaire du Fils de Dieu, représentant de Jésus-Christ. Zay koa mahatonga ny paparay masina rehetra manana an'io medaly hoentin'jareo eny amin'ny vozon'jareo zay ahitana sarin'olona anankiray mpianjonjy mitondra ny onjiny eo amin'ny sorokany. Dia io sary io nankalazain'olona fa sary diabolika sy ny sisa. Tsy ahoantsika inona zany fa ny important lalinitsika ny finoantsika dia fantatsika ny marina. Eny tsapa aloha fa tena napetsaky ny Jesosy Kristy ho lohan'ny apôstôly marina i masinday Piera. Fa moa ve ireo apôstôly naman'ireo nankatoany zany tamin'ny fotoana efa nahalasa ny Jesosy Kristy any an-danitra? Mazava loatra, ahoana zareo tsy hankatoa? Fanahy masina anankiray ihany no miasa ao amin'izareo. Fanahy masina pampiray, fa tsy pampisaratsaraka ohatra ny fiangonana izay mitsiritsiry ohatra ny anana hitantsika androany eran'izao vazantany rehetra izao. Ka maro ny soratra masina ahafahantsika manam-porofo an'izany fankatoavan'ireo apôstôly namany an'izany mahalohany any masindahy Piera izany. Ny voalohany, ireo mpanoratra ny evanjely ireo dia nitanjina tsara rehefa mitanisa ny anaran'ny apôstôly 12 zao. Tsy maintsy masinday Piera ihany no voatanisa voalohany. Ary tsy coïncidence, satria raha i masinday Piera zay lohany amin'ny Eglizy no tanisaina voalohany, dia i Jodasy ilay mpamadika no voatanisa any amin'ny farany any. Ary tsy coïncidence ihany koa ho iaho, satria raha vakina tsara izy eo dia misy ireo anaran'ny apôstôly hafa misy mbadibadika ny ordrany, fa ny an'ny masinday Piera tsy maintsy voalaza foana eo amin'ny voalohany. Hitanao zany ao amin'ny Matthieu chapitre 10 verset 2 à 4. Hitanao zany ao amin'ny Marc chapitre 3 verset 14 à 19. Hitanao zany ao amin'ny Luc chapitre 6 verset 13 à 16. Hitanao zany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly chapitre 1 verset 13. Anankiray ny vakiko amintsika. Matthieu chapitre 10 verset 2 à 4. Ary reto no anaran'ny apôstôly 12 lahy. Ny voalohany dia i Simona izay atao hoe Piera, dia André rahalahiny, Jakoba zanaky Zebedé sy Joany rahalahiny, Philippe sy Barthélemy, Thomas sy Matthieu ilay publikana, Jakoba zanaky ny Alfé sy Tadé, Simona ilay kananeana, ary Judas Iskariota ilay namadika azy. Manaraka an'izany, na tamin'ny fotoana mbola nahateo an'i Jesosy Kristy, dia efa nankatoavin'ireo apôstôly rahalahiny ny mahalohany any masinday Piera. Satria rehefa misy olona tokony hiteny amin'ny anaran'ny apôstôly, rehefa misy zavatra tsy azon'ireo apôstôly ireo, i masinday Piera foana no mitarika ny fitenenana. Matthieu chapitre 16 verset 15 à 16. Dia hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa ataonareo ho izaho. Namaly Simona Piera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izy tsy nantany hoe Piera ataonao ho izaho, fa nantany Jesosy hoe ianareo kosa ataonareo ho izaho. Eto dia i masinday Piera no navelan'zareo nitondra ny fitenenana. Jean chapitre 6 verset 68 à 70.
ka hoy Jesosy tamin'ny roa ambiny folo lahy ianareo koa va mba te hiala dia namaly Simona Piera ka nanao taminy hoe tompo angany amiza izahay ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 14 tamin'izay dia nitsangana niaraka tamin'ny iraika ambiny folo lahy Piera ka nanao antso avo tamin'ireo hoe ry Jody isanareo rehetra izay mitoetra eto Jerosalema fantaro tsara izao ary mampanjea sofina amin'ny teniko. Hitatsika fa ilay lohan'ny eglizy foana no mandray fitenenana. Manaraka an'izay rehefa misy événement important matetika imasinday Piera foana no avelan'ny apôstôly hitarika an'izany événement lehibe zany. Jean chapitre 20 verset 3 à 8 dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin'ny fasana ka niara-niazakazaka izy roa lahy saingy nandeha fangapaingana kokoa ilay mpianatra anankiray ka tonga talohany Piera tao amin'ny fasana dia nionjika izy ka nahita ny lamba nipetraka teo nefa tsy niditra. No ny tonga kosa Piera nanarakaraka azy dia niditra teo am-pasana ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarona ny lohany tsy niara nipetraka tamin'ny lamba fa nivalona nitokana tery dia niditra koa ilay mpianatra izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. Ry havana imasinday Joana ilay mpianatra malala tenenina eto imasinday Joana anisan'ny olona nankafian'i Jesosy Kristy koa izany ny apôstôly tokana nanatsika ny famononan'i Jesosy Kristy teny amin'ny hazo fijaliana tana Golgota. Donc tsy anjiny zany ahita hoe nisy nangalatra ve ny vatan'ny tompo sa tena tanteraka ve le tenin'ny tompo nitsangako velona izy. Donc rehefa nolazain'ny vehivavy hoe efa tsy tao tsony ny vata mangatsika ny tompontsika niazakazaka i Joana sy Piera i Joana amin'ny mahajeune azy tonga taloha izy fa saingy sao amin'ny mahalohan'ny eglizany masinday Piera na dia tonga taloha izy ka tena te hiverifie ny zavatra misy ao anatin'ny fasana tsy nasaniditra izy nanaja an'ilay lohan'ny apôstôly masinday Piera ka niaritra nijanona teo izy. Tonga i masinday Piera niditra tao am-pasana nanao verification zay vo niditra koa i masinday Joany nahita ny zavatra tao ka lazain'ny evanjely hoe nino i masinday Joany. Tsy haiko natakatra anao ny lesona tiako hampita amin'izay fampianarana izay. Verset manaraka tahaka an'izany ihany Jean chapitre 21 verset 7 à 8 ary hoy ilay mpianatra malalan'i Jesosy tamin'ny Piera ny tompo io noho nyreny Simona Piera fa hoe ny tompo io dia noraisiny ny sikinany ny akanjony ivelany fa efa nesorany ka nirotsaka tamin'ny ranomasina izy. Ny mpianatra sasany kosa nandeha antsambo kely nitarika ny harato feno azo anjany. Événement lehibe anie zany hoe i Jesosy Kristy efa nitsangako velany no seho tamin'ireo mpianan'ireo fa araka ny teneniko teo na dia nosafidiana ho lohany amin'ny apôstôly rehetra i masinday Piera tsy hoe izy ny henjy indrindra na manam-pahalalana indrindra ka eto tsy masinday Piera ny tonga saina voalohany hoe ny tompo io fa i masinday Joany ny tonga saina voalohany hoe Piera ny tompo anay io zay vo taitra ingahibe. Ah bon lasa izy niazakazaka nanantona ny Jesosy Kristy tompo. Eto jereo nareo ny fankatoavany masinday Joany sy o apôstôly hafa présent eo an'izany mahalohany any masinday Piera zany. Everitsika fa mba tsy te ho niazakazaka koa mantsy izy ireo hanantona ny Jesosy Kristy tompo hamihina azy fa tsy nisy permettre hanao an'izany zareo fa ilay lohany zareo nampahafantarina dia izy no navela nitarika fa izy zareo kosa nanetsy tena nitarika ny harato ka nanaraka afara. Amaranantsika azy voapirofo ara-tsoratra masina mazava tsara fa i Jesosy Kristy tena nametsaka ny masinday Piera ho lohan'ny apôstôly. Ireo apôstôly namany dia tena nankatoa any masinday Piera amin'ny mahalohany eglizy azy fa izao izy tompo tena ny masinday Piera ve nanaiky an'izany rôle nomeny Jesosy Kristy azy zany ary nankatoaviny ve zany ary nampiasainy. Asan'ny apôstôly chapitre 15 verset 6 à 7 dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba handinika izany raha izany ka niady hevitra mafy naharitra ela fa nitsangana Piera ka nanao taminy hoe ry rahalahy fantatrareo fa efa ela izay no nifidianan'Andriamanitra ahy teto aminareo mba handrenesany jentily amin'ny vavako ny tenin'ny evanjely sy hinoany. Eto rehefa naresaka ny débat lava loatra ny débat zany ozy masinday Piera nitsangana masinday Piera rahalahy namako tsaroanareo fa napetsaky ny Jesosy Kristy ho lohanareo ao efa ny fampizara hevitra isika zay ka zao ny décision raisiko amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ilay vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho ahy dia ny mba tsy halavo ny finoako ka nanomezanay ilay iraka hagnana mafy ny finoanareo ao anatin'ny fahamarinana. Teto amin'izay
nankatoaviny apôstôly rehetra fa tsy voatery ho foraina ny jentily fa rehefa vita batemy izy tia azonona fa handovan'ny fiainana mandrakizay. Fampianarana vaovao zany tsy ankatoavin'ny jody satria ny any jody tsy maintsy foraina ny olona zay fa mandovan'ny fiainana mandrakizay lasa vaokan'Andriamanitra. Fa rehefa i Masinday Pierre nilaza hoe zao sy zao no ataontsika, tsy afaka terentsika ireo raha laintsika jentily te hanantona an'Andriamanitra reo anaraka ny fombandrazatsika ho foraina. Fa rehefa vita batemy zareo dia efa savazay. Na dia nazava tamin'ireo apôstôly hafa zany na dia tsy nazava taminy, nankatoaviny izy ireo satria i Masinday Pierre lay lohan'ny apôstôly no nanapa-kevitra noho ny fitarihany fanahy masina. Io no antsoina hoe premier concile teo anivon'ny église zay antsoina hoe concile de Jérusalem. Ataoko fa mazava tsara ny havana iny fampianarana iny. Fanontaniana mety hipetraka amin'izay dia ny hoe eny ekena tokoa fa lohany amin'ny apôstôly i Masinday Pierre. Fa saingy zao, ny paparay masina anareo ao a Roma ao, aveza ny fondemona. Simple be ry havana. Mijoro ny paparay masina satria misy ny antsoina hoe succession apostolique. Mijoro izany succession apostolique zany satria ny église najoron'i Jesosy Kristy dia nolazainy soamantsara fa tsy ho resy ny vavahadiny afobe. Ary nanome toky izy ao amin'ny Matthieu chapitre 28 verset 20. Ampianaro izy tanjona ny zavatra rehetra nandidiako anareo ary iny zao eo aminareo manjakariva ambara-pahatonga ny farany izao tontolo izao. Midika izany fa ny eglizin'Andriamanitra tsy mijanona rehefa maty ireo apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Fa mitohy foana ny eglizy mandra-piavian'i Jesosy Kristy tompontsika amboninahitrika eny amin'ny raony lanitra. Ka mba haposible zany zavatra zany dia misy ilay antsoina hoe succession apostolique. Ino zany succession apostolique zany? Simple be. I Jesosy Kristy irerihany no antsoina hoe mpiandronjy tsara. Fa rehefa i Jesosy Kristy handeha any an-danitra, ho ravany tantara raha tsy misy olona apetra ny solotena azy. Donc, ny succession to nomeny Jesosy Kristy any Masinday Pierre apôstôly ny plasiny. Efa nazavaintsika teo, zay mahatonga ny Pierre apôstôly antsoina hoe solotenan'i Jesosy Kristy ety ambony tany. D'accord. Azo ny Masinday Pierre tsara zany lesona zany hoe ity eglizin'Andriamanitra ty kay mety ho faty izahay fa mbola hitohy foana. Tsy fantatra hoe oviana Jesosy Kristy no ho tonga eny amin'ny raony lanitra. Noho izany ampiasay kokoa izay resaka succession apostolique zany. Ka inona ny mitsanga na dia mbola tsy tonga ny fanahy masina tamin'izany, mbola tsy tonga ny andron'ny Pentecote dia navory ny Masinday Pierre apôstôly ireo rahalahy andreo. O rahalahy, roa ambin'ny folo isika no misafidian'i Jesosy Kristy hitory ny vaovao mahafaly. Fa saingy zao, ny anankiray namadoka, tsy izy zany fa Jodasy. Noho izany, mila olona isika hisolo tena azy amin'io toeran'io. Zay no antsoina hoe succession apostolique. Aiza no ahitantsika an'izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly chapitre 1 verset 15 à 16. Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy ny Pierre. Tokony ho 20 ny isan'izy nivory teo. Ka nanao hoe ry rahalahy, tsy maintsy tanteraka ilay soratra masina voalazan'ny fanahy masina tamin'ny vavan'i Davida momba ny Jodasy izay nitarika ny mpisambotra any Jesoa. Koa amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin'ny andro rehetra nitoeran'i Jesosy Kristy tompo teto amintsika, aoka isa anankiray ho namantsika mba ho vavolombelo nitsanganany tamin'ny maty. Dia nanokana roa lahy tamin'izy ireo izy ka nivavaka nanao hoe Tompo, ianao ny mahalala ny fon'olona rehetra ka asehoy izay voafidinao amin'izy roa lahy reto mba hanana anjara amin'izao fanjarahany apôstôly izao izay nialany Jodasy hankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanaovany Loka izy roa lahy ary Matiasy no nahazony Loka ka izy no lany ho isan'ny apôstôly 12 lahy. Tsy noforonina, tsy nasiana lainga fa ananantsika porofo ara-tsoratra masina izany hoe succession apostolique izany. Rehefa maty ny anankiray, tsy maty ny eglizy, tsy iny asa iny nomen'Andriamanitra azy iny no maty fa ny tenany. Noho izany tsy maintsy misy olona mandimby azy. Zay le hoe succession apostolique, fanjaharahany apôstôly, asa maha-apôstôly. Donc, mazava loatra, rehefa ho faty Masinday Pierre, tsy maintsy misy olona anankiray koa fidiny aminjany ny fahefana io hoe za lesa efa ho faty efa vita ny missionko. Ianao ndray zao nomeko ny mission hitarika ny église, ho lohan'ny église, ho dimbiko. Ka araka ny tantara rehefa ho tonga ny andro hamonona ny Masinday Pierre izay maty martyr ny fatsina tamin'ny hazo fijaliana fa mivadika ny formany. Dia nisafidy olona anankiray izy
handimby ny toerany tsy iza izany fa ny Papa Ray Masina l'un zay Papa Ray Masina faharoa nitarika ny Eglizy tokony Jesosy Kristy ety ambony tany. Ny fandimby teny ireo dimby ny Masinday Pierre Apôstôly zay antsoina hoe Papa Ray Masina. Ka amizao ankehitriny zao dia Papa Ray Masina François no lohan'ny Eglizy Katolika solon-tenan'i Jesosy Kristy ety ambony tany ary ankatoavintsika kristianina katolika rehetra mahafantatra tsara sy maina tsara ny finoany izany. Tsara ihany koa ny mahafantatra fa ny Papa Ray Masina amin'ny mahalohan'ny Eglizy azy no manenjy ny eveka maneran-tany sy ny kardinaly maneran-tany. Ny Papa Ray Masina ao Roma no miteny hoe ity pretra anankiray ity ho tenjeko ho eveka. Dia iny pretra iny avy eo manaiky na tsy manaiky. Ity eveka anankiray ity ho tenjeko ho kardinaly. Manatsafidy iny eveka iny hoe hanaiky sa tsy hanaiky. Ity eveka anankiray ity alefako ary amin'ny dioseza anankiray ary. Ny tiako hambara dia ny Papa Ray Masina no mitarika ny Eglizy Katolika maneran-tany. Tandremo anefa fa amin'izay mahalohan'ny Papa Ray Masina dia tsy midika velively hoe izy no ambony indrindra be voninahitra indrindra. Non, pas du tout. Arak'izay fampianaran'ny Son Eminence Cardinal Cristobal Lopez izay, tsy misy fahamboniana mihoatra an'ilay hoe tsika zanak'Andriamanitra. Mitovy daholo isika rehetra amin'ny alalan'ny batemy izay noraisintsika. Fa ny fahasamihafany ao anivon'ny Eglizy dia noho ny service, noho ny asa fotsiny samy zarazarain'ny fanahy masina ny fanomeza pahasoavana. Ka zay mahatonga Papa Ray Masina rehefa magnano signature zavatra, misoratra mihitsy hoe serviteur de serviteur, mpanompo ny mpanompo. Amaranantsika azy dia niresaka fifidianana ny Papa Ray Masina. Fantatsika manko fa rehefa misy Papa Ray Masina anankiray maty na miala, dia tsy maintsy mifidy Papa Ray Masina vaovao tahaka ny nataony Masinday Pierre teo rehefa hita fa Judas maty nitsokadidy, dia tsy maintsy nisafidy zareo apôstôly vaovao noho ny fitarian'ny fanahy masina ka i Matiasy no lany apôstôly hameno 12 ny isan'ny apôstôly. Dia ohatran'izay koa zany ny Papa Ray Masina ao anivon'ny Eglizy Katolika araka n'ilay antsoina hoe succession apôstôlika. Tsara ho fantarina fa ny kardinal latsaky ny 20 taona irery ihany no afaka mirotsaka misafidy ny Papa Ray Masina eo anivon'ny Eglizy Katolika. Ireo kardinal ireo normalement eo amin'ny 120 eo 120 no isan'izareo miditra ao anatin'ilay toeram-pifidianana izay antsoina hoe conclave. Ao zareo mihiboka ao, mivavaka ao dia miroso amin'ny fifidianana ny Papa Ray Masina vaovao. Zay kardinal mahafeno vato majorité de 2/3 ihany no afaka ekena ho Papa Ray Masina vaovao. Ka raha ohatra lasa ilay fifidianana dia misy kardinal anankiray voafidy fa tsy mahafeno an'ilay 2/3, par exemple zareo 120, donc mila mahazo vato farafahakeliny 80 iny kardinal iny zay volany Papa Ray Masina. Ka raha ohatra izy mahazo vato 70, 80, miverimberina eo foana ny fifidianana sady mandeha ny vavaka, ao zareo mihiboka ao anatin'ny conclave ao, dia rehefa misy kardinal anankiray amin'izay nahafeno an'iny 2/3 iny, aboaka ny fumée blanche ao Vatican dia fantasy ny vahoaka zay fa nahazo Papa Ray Masina vaovao isika. Dia antanina iny Papa Ray Masina iny hoe mankatovy anao fa ianao no lany ka ekenao ve zany adidy nomen'Andriamanitra anao hitarika ny Eglizy no dimbiny Masinday Pierre ho solon-tena Jesosy Kristy ety ambony tany zany. Raha ohatra izy manaiky dia asaina mifidy ny anara tiany ho entina amin'ny maha Papa Ray Masina azy, dia avy eo izy omena ny vahoaka an'Andriamanitra eo amin'ny fenêtre kely ahitantsika ny Papa François rehefa miresaka ireny. Ka par exemple tamin'ny fifidianana ny Papa François, indimy ny vote zay vao nahitana kardinal nahazo 2/3 ka i Papa François no lany tamin'izany. Zay ry havana ny fampianarana afaka zaraiko antsika mahakasika ny fisian'ny Papa Ray Masina eo anivon'ny Eglizy tokana naoriny Jesosy Kristy ety ambony tany. Misaotra anao naraka hatramin'ny farany.